manoloana ny tsy fahatanterahana izay fifidianana izay solotoerana ny filohan'ny CST izay moa dia manana ny ambarany ireo candidat izay rotsaka ho fidiana ho filohan'ny CST anisan'izany ary Andriamatoa Alain Hamarson. Taratra ny firenena eto neny lalàna zavatra amboarina araka izay tiavana azy zay le mitranga zany hoe tsy mahagaga mihitsy zany tsy gaga le zavatra mitranga satria efa fantika an-dalàna hatrany voalohany le hatrany filatsara ka amiko tsy le mahagaga raha tokona misy an'izay zavatra le izy zany teo tena hoe tsisy fankatiavana zalamizany fa fangalana melofana bakevitra tsisy hoe mandroka na inona hoe rehefa mba lasa vita le vepotona tsisy fiatony zany na vita zay ne le izy tonga dia misy misolo zay fotsiny enenina tiavana teo hoe zany hoe misy manotomotina azy araka tiavany azy zay foana eto firenena nafaty ty Madagasikara ty dia misy manodikodina azy araka ny fitiavana azy inona misy fahamanotana zavatra rehetra ao hitantsika tara tsy maintsy misy ny élection mikasika an'io satria candidat président Dorin ka izay nataoko hoe misy zavatra nahatsara azy ihany tsy nahavitana an'izao androany zao io inona moa izy ty fifidianana io satria fa misy zavatra endrika maloto tsy mazava zavatra miseho ato amin'ny CST ary zarery nahatsapan'izany fa nibidy lafa misy karana fampirasana sana vola sahady azahoana an'io toerana io ka tsara dia tsara tsy nahavitany zavatra satria manala baraka ary tsy tsara ho an'ity CST raha mbola zay ihany ny toe-tsaina hoe hovidiana izay zavatra